Aboho Nkiaka. Tamin'ny le 6 mars arivariva zegny vers 17h30 dia nahazo vaovao zany nasy antsofina tato amin'ny tompom-paritry ny gendarmerie Tantshuy fa hoe misy toka gasy zany kasaina ho alefa any Maivatanagna ery amin'ny parkage. Raha vao nare zany moa zany ny commande tompom-paritry dia nandefa miaramila avy hatrany nidigny tany fotony hijery ny zavamisy. Dia hita tokoa zany reto toka gasy izay 6 jerrycan tombanany eo amin'ny 120 litres. Safi jerrycan de 20 litres daholo izy ankeninareo. Dia zany hoe nambela teo saika atao colis ho alefan'ny Maivatanagna. Nandralasy moa zay mety tompony tamin'io andro dia tsy mety tonga. Dia farany moa zany dia nigazana taty amin'ny bureau zany ireo toka gasy ireo. Dia ny 10 marsa dia nisy zany olona anankiray izay milaza ho tompony rehetanareo izy teto amin'ny tompom-paritra. Ka natao zany famitolana mahakasika ny zavatra zay dia efa natolotra ny fampanaovana zany zay olona zay. Ary reto toka gasy eto kosa zany rehefa vita zany zay ny fanorana ny fampanoavana zay ka nibeko azy boaka tany sy ny lalàna velona misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia tsy maintsy hodorana zany reto satria agnatin'ny zava-mahadomela zay mety mampahitatra ratsy ny sainy ireo tanora indrindrandrindra zany ireo ankizy mbola tsy ampy taona amin'izao fotoana zao. Io zegny mbola agnatin'ny toaka voarara indrindrandrindra moa zany na dia ataoko hoe zay mahatoaka voarara anazy zay le olona zay milaza ho tompony koa zany dia tsy manana taratasy ahafahany manatanteraka ny asa fivarotana an'izany toka gasy zany. Ka zay zegny ny antony nahatonga n'izao fandraisana fepetra manoloana ny reto toka zay lazaina hoe toka voarara zay. Eto zany dia mbola mametraka fisaorana zany ny gendarmerie ny vahoakany Antsuy. Indrindra moa zegny ny amin'ny alalan'ny fanomezana fahatokisana gendarmerie amin'ny alalan'ny tagnamaro ny fandriam-pahalemana zay efa nangentanana ombieny. Isaorana zany ny mpagnamelo loharanimbaovao izay tazomina ho tsiambaratelo hatrany. Ka engany hitohy zany ny fiara-miasantsika mba ahazahoantsika mamonitra jusqu'à fotony zany ireo ataoko hoe jiolahy na tsy maty manota izay mikasa zegny hampisompatra ny zany misehatra ny fandriam-pahalemana zany eto tamin'ny tanànan'ny Antsuy. Aboho Nkiaka.